Miaraba tompoko lafinaritra tovovavy manaraka hatrany ty fandarina zany malaza ity. Naoraka tamin'ny fahampahalalam-baovao ary nitotona ny vaovao taorina ny nahafantarana tamin'ny herinandro iny fa nisy nitoron-dray i Roly Merciana ary Laurent Radjasson zay mpanao gazety ary minisitry ny serasera teo aloha. Raha ny fantatra dia mpandraharaha lehibe iray eto Madagasikara izay akaiky ny fitondrana no nitory azy ary misy ifandraisany amina raharaha any ampitan-dranomasina any ity raharaha ity. Voalaza manko fa anisan'ireo vavolombelona neno iteny i Roly Mercia tamina raharaha izay nahavoasaringitra na mpandraharaha lehibe iray eto Madagasikara hoy isika any ampitan-dranomasina any. Ka ny fijoroan'ny vavolombelona no nitarika fanenjehana azy amina raharaha-pitsarana aty Madagasikara. Io raharaha-pitsarana io dia nambara tamin'izay fa nanao faux témoignage i Roly Mercia ary notsaraina tamin'ny herinandro lasa teo. Androany no ny voaka ny didy ary tao anatin'izay fahamohan-didy navoaka ny fitsarana eto Madagasikara izay ny amin'ny hoe voasazy 30 volana atranomaizina izy sazy miatra ary lamandy 2 tapitrisa ariary. Fa ny nahagaga sy nahataitra ny rehetra tao anatin'ity raharaha ity dia nandrenesana anaran'olona vaovao anankiroa. Ny iray dia vahiny ary ny iray dia fantatra fa vadin'ny filohan'ny repoblika teo aloha izay tafaverina tanindrazana tamin'ny faran'ny herinandro teo dia Andriamatoa Rajaonarimampianina, ka ny vadiny Voahangy Rajaonarimampianina no voalaza fa pitsokombakomba tamin'ny Roly Mercia tamin'ity endrim-pitoriana na fijoroana vavolombelona tany Frantsay ity. Tao anatin'ny didy izay navoaka ny fitsarana no nahazoana Ramatoa Voahangy Rajaonarimampianina sazy herintaona sazy miantona ary lamandy 2 tapitrisa ariary. Avy hatrany dia miverina amin'ny zava-misy eto an-tanindrazana ny sainy rehetra mandinika ny trangana azo an'i Roly Mercia 3 taona lasa izay, satria tsaroany rehetra dia tany amin'ny volana Jolay 24 tany no nisy hetsika teny amin'ny Sapanina Ambohipo. Taorina kelin'io dia voapaingotra Roly Mercia ary ny fanambarana samihafa dia ny amin'ny hoe nampirisika an'ireo tanora izay nanao fihetsiketsehana na koa namatsy an'ireo tanora izay nanao fihetsiketsehana tamin'izany fotoana androany ity mpanao politika, mpanao gazety ary minisitra teo aloha ity. Rehefa nandeha ny raharaha-pitsarana dia samy nahazo 440 volana na izy na i Berija Ravelomanantsoa izay anisany ihany koa fototry ny fihetsiketsehana nataon'ireo tanora teny amin'ny Sapanina Ambohipo. Zany 440 volana zany dia 3 taona sy tapany raha dika zany amin'ny herintaona vao tokony afaka izay sazy ampiariny izay nomelohy ny fitsarana azy izay manimanina kokoa inga Roly Mercia. Betsaka aloha no nametraka avy hatrany ny amin'ny hoe tsy mba procès normal ity procès nitranga ity na hoe ny raharaha-pitsarana zany. Ny antony dia satria mpanao politika no voaresaka eto ary olona nanana andraikitra akaiky dia akaiky tamina mpandraharaha lehibe teto Madagasikara. Fa faharoa dia ny hoe mety misy antso-jay politika akoatry ny hoe kakay manokana sy izay mety ho règlement des comptes na olona 2 na 3 tany ambadika tany ity raharaha ity. Satria manko nahoana no any am-ponja i Roly Mercia no mbola nomena indray IST na tsy fahafahana mivoaka amin'ny sisitany Madagasikara. Raha izay fa faharoa ihany koa dia raha tokony ho nisitraka ny fanalefahan-tsazy avy amin'ny filohan'ny repoblika izy dia nisy indray niantso an-tarobia araka ny nambara ny fianakaviana ihany sy nambara ny mpisolo vavana fa tsy ahafahany mivoaka ny fonja. Baiko avy aiza no ny baiko ny fitsarana ka nitazomana indray an'i Roly Mercia ka tsy ahafaha misitraka izany fanalefahan-tsazy izany. Magaga sy mampanahirana rehefa mandinika an'le raharaha. Tsy azo lavina ihany koa dia niaraka amin'ny fitondrana teo aloha Roly Mercia, zany hoe niaraka amin'ny fitondrana HVM. Heverina fa namadika arak'izany ireo mpiaradia tamin'Andriamatoa Andry Rajoelina satria ny tombana ara-politika rehetra dia hoe tao anatin'ny vovonina niaraka amin'ny filohan'ny repoblika izy ary fantatra izany nandritra ny taona 2024 fa rehefa tonga teo amin'ny fitondrana ny HVM 2024 dia nirona tsikelikely niara-niasa tamin'ny Ery Rajaonarimampianina sy ny antoko HVM Roly Mercia ary nanana andraikitra politika mihitsy ary izy tany amin'ny faritry Betsiboka.
fa izy moa tsy nahafantatra fa Andriamatoa Rajaonarimampianahary dia tsy olona ny fanalavitra tamin'ny fitondrana Rajoelina fa ny fanakaiky, satria ny fitondrana Rajoelina nampahafantatra azy teo amin'ny tontolo politika, satria ny fitondrana hoy isika no nanendry azy tamin'ny fotoana ny tetezamita ho minisitry ny vola, ary ny fitondrana Rajoelina ihany koa no nametraka azy ho kandida hisolo toerana n'Andriamatoa Andrinirina Rajoelina. Tsaroana manko tamin'izany fotoana andro zany fa nisy an'Andriamatoa Razafindrava Edgar zay heverina fa kandida ny TGV ary efa nanaovana fifidianana mialoha na préliminaire teny amin'ny Futera Andranomena. Tao ihany koa ny Premier ministre tamin'izany fotoana andro zany dia Andriamatoa Camille Vital, kanefa rehefa nameny safidiny i Andry Rajoelina sy mpiaradia aminy dia Rajaonarimampianahary ministry ny vola tamin'izany fotoana andro zany no nampitondrainy ny anarany sy ny maillot mba hifanehatra tamin'ny Jean-Louis Robinson zay nitondra ihany koa ny maillot an'ny président Marc Ravalomanana. Verina zany tantara rehetra izany satria ambarantsika ny amin'ny hoe olona tsy mifanalavitra fa ny fanakaiky ihany, na ny fitondran'Andriamatoa Rajoelina na ny fitondran'Andriamatoa Rajaonarimampianina. Marina fa samy nanana ny antoko politika ny taty aoriana tamin'ny alalan'ny TGV sy ny hoe HVM. Ka inona mety ho heloka ara-politika ho an'ireo Limercier raha niara niasa tamin'ny HVM tarehy amin'ny filoha Rajaonarimampianina. Fa nagaga ho isika de hoe tafiditra ao anatin'izao raharaha tamika izao ivoangy Rajaonarimampianina andefimandry ny filoham-pirenena teo aloha. Misy hifandraisany amin'ny fahatongavan'ny filoha Rajaonarimampianina tamin'ny faran'ny herinandro teo ve zany rehetrarehetra izany, satria manko hanova ny endrika ara-politika eto Madagasikara ny fahatongavan'ity filoha teo aloha ity, rehefa 4 taona tsy teto Madagasikara izy taoriana ny fifidianana 2024. Mety misy ho antso-jay ara-politika ankolaka ihany koa ve zany, na mety ho isy kakay ara-politika faharoa taoriana ny nahazo andreo Limercier koa izao tranga izao. Marobe ny fanontaniana azo apetraka amin'ity raharaha ity, fanatiana na sy tiana aloha voatotoina ao anatin'izao raharaha izao ihany Andriamatoa Rajaonarimampianahary na dia ny vadiny ara no tratran'izay hoe sazy miantona izay. Eo amin'ny fomba fanaovana politika dia mbola azo atao ny miady hevitra. Eo amin'ny fomba fanaovana politika dia azo atao no mifampiresaka ary heverina rahateo fa foto-kevitra tato ato nandritra ny ray volana mivoziny i Andry Rajoelina rahateo izany, satria nambarany rehefa nanao miakulpa izy tamin'ny laka Est Vatomandry rehefa nilaza ny tokony hitoetoetra amin'ny mpanao politika, ka nambarany tamin'izay fotoana andray fa ny mpanao politika hizahay mpanao politika ho izy na mato tena no manimba n'ity firenena ity amin'ny alalan'ny fitiavan-tena sy fitiavam-pahefana. Mbola niroso tamin'izay ady hevitra ny amin'ny endriky ny fifamelana izay, satria tany laka Est izy dia nifona tamin'i Jesosy Kristy, ary rehefa nametraka fihezam-boninkazo ho fahatsiarovana ireo namony ainy tamin'ny 7 février teny Antaninarenina tsy lavitra ny lampan'Ambohitsiroatra, dia nilaza izy fa ny famelan-keloka no zava-dehibe. Ka raha famelan-keloka miainga amin'ireo namana mpiara-mitolona teo aloha zay anisan'ny angadina anana sy vinahitana ny fanjakana Rajoelina nanomboka tamin'ny tetezamita, tsy azo tsinitsiniaviny zany ny mpanao gazety Roly Mercia, dia heverina fa tokony azo an'izany famelan-keloka lehibe zany. Fa maninona no mbola tratra ny antso-jay politika amin'izao fotoana izao, ka tratran'izay hoe didim-pitsarana 30 volana izay. Eo amin'ny raharaham-pitsarana moa zany dia izay lehibe indrindra raha misy raharaham-pitsarana amin'ny fanesesy ana olona iray no miatra aminy, ka lay lehibe indrindra amin'ireo no iraisina, zany hoe lay 4 volana. Apetratsika amin'ny fanontaniana ny amin'ny hoe sarotra ve no manatanteraka teny amin'izay nambarany filohan'ny Repoblika rehefa izy tena ny ara no efa mifona tamin'i Jesosy Kristy amin'ny fanapotehana Madagasikara, sy ny amin'ny hoe azo atao ny mamela an'ireo namana sy ireo tsy mitovy hevitra. Fa sarotra ve zany atao amin'Andriamatoa Roly Mercia? Sarotra ve ny manao famelana amin'ireo gadra politika rehetrarehetra? Ary izany tsy nalala fa Andriamatoa Maherylanto Manantafy dia anisan'ireo mpanohana nafanafo any Andry Rajoelina tamin'ny fifidianana filohan'ny Repoblika tamin'ny taona 2024. Niditra tsehatra mihitsy Maherylanto Manantafy ary ny akanjon'ny volomboasary nanao ny lambahoany volomboasary nitety fokontany samihafa nandresy lahatra fa ny ny Andry Rajoelina ary Andriamatoa Andry Rajoelina sy mivelon-drano 7 no anafaka ny Madagasikara ao anatin'ny fahantrana ary tondra fampandrosoana. Kinanjo nahitany Maherylanto Manantafy fonja ny fiarahany sy ny fitsikarany izao fitondram-panjakana izao, ary
nisy kakay politika avy amin'ny mpanohana sy mpiaradia amin'ny filoham-pirenena ankehitriny mba tsy ilazana hoe ao anatiny ve ny filoham-pirenena ka manaiky izao antso zay politika an'ireo olona zay voafonja ankehitriny rehetra ireo. Apetratsika avokoa zany satria ny teny tsy mandendeha ho azy fa misy dikany avokoa, ka raha ohatra ka miteny famelan-keloka nefa tsy mahay mamela heloka de hoy isitsika hoe tsy marimarina amin'ny teniny ary olona heverina fa tsy normaly zany. Hafa ny ambarany vava ary hafa ny tanterahany tanana sy hafa ny zavatra hita ety anivon'ny fiarahamonina politika. Tsy izy rery ihany fa marobe reo voafonja zay sokajiana voafonja politika amin'izao fotoana izao, fa reo aloha ny tany saitsika. Fa afaka mitanisa maro itsika raha ny zavatra mahazo andry Nini Doni, raha ny zavatra mahazo an'ny Stanley Ramarivelo, raha ny zavatra mahazo an'ny Beary Nirina Marcelin, raha ny zavatra mahazo an'ny Rajaonambola sy ny sisa zay voahidy aponja amin'izao fotoana izao, de hoy isika hoe noho ny hevitra tsy mitovy na tonga ireny rehetra ireny any aponja ary azo sokajiana ho gadra politika ihany, na de tsy azo ny fitondram-panjakana aza ny miresaka izany ny amin'ny hoe gadra politika ireo olo ireo, fa tiany izy ireo atao amin'ny gadra noho ny heloka tsotra na hoe droit commun. Izany ny anaron-tsaromana ny sotasota politika sy ny antsojay politika ary ny kakay ara-piarahamonina nisy tany aloha teo amin'ireo izay mifamatotra kanefa mifanenjika na nyenjehana reo kely ery tsy ao anaty fahefana ankehitriny. De hitranga mahazo an'ireo Limersia io, na de fa marary aza, na de fa milaza ny zava-misy ary ny fianakaviana ny amin'ny zava-manjoa an'ireo Limersia, ary nisy fotoana nampanaovana taratasy ny tenany mba ahafahany mivoaka ao anatin'izao zavatra mafy mahazo azy zao, de mbola nifandrihana tamin'izany ihany raha ny fanazava-kevitra samy hafa momby ny taratasy natao Ngaroli Limersia iny ny amin'ny hoe manatsoka zay mety ho olana amina mpandraraha na am'izay olona nitory azy izy. Lasa fomba fanaovana politika ratsy amin'izao fotoana izao ny endriky ny valifaty, ary ny tantara de efa nanamarina fa tsy mahasoa an'ity Madagasikara ity ny valifaty. Ny valifaty politika nanomboka nisian'ny krizy tany amin'ny 2017 ka mandraka ankehitriny de heverina fa tsy tsara ary tsy mendrika ao amin'ny Madagasikara. Raha manjaka manko ny valifaty politika dia tsy mitondra fahampandrosoana zany fa mitondra fanapotehana. Ary raha manjaka sy mahazo aina ny valifaty politika dia tsy mipetraka ohatra tsara ho an'ny taranaka zany fa ohatra ratsy, satria raha tsy eo amin'ny fitondrana lay olona manao valifaty politika dia mbola hitohy ihany valifaty politika, satria betsaka no mety handrangaranga fanenjehana indray an'le olona tsy eo amin'ny fitondrana rehefa afaka amin'izany fitantanana firenena izany io, na amin'ny alalan'ny fanonganam-panjakana na amin'ny alalan'ny fifidianana. Ary ny vady amanjanaka sy ny fianakavian'ireny olona nenjehan'ireny de azo lazaina fa mba mametraka ihany koa zay reserva izay na zay mety alahelo ao anatin'izay miotrika ka mety hanenjehany am'izay olona nanenjika azy. Zany no ilaina amin'ny fampihavanam-pirenena ary zany no ilaina amin'ilay hoe filan-kevitry ny fampihavanana malagasy zay mivadika conseil fampihavanana malagasy taty aoriana, mba andrindrana an'izany fiarahamonina politika tsy misy kakay, tsy misy kalaokalao ary tsy misy fifanenjehana izany, satria tsy mahasoa isika ny valifaty. Fa raha ny valifaty hatrany no ampiarina de heverina raha am'izao fitondrana zao ka raha tsy eo amin'ny fitondrana tsony reo mpitondra ankehitriny ireo de azo ny saina eritreretina raha ohatra ka lasa kolotsaina ho isika ny valifaty de apetsaka amin'izy ireo ihany koa ny heditraponja vokatry ny zavatra tsy mety ataon'izy ireo sy ny fampiarana ny politika diso amin'ny raharam-pirenena ankehitriny. Tsy hidirantsika ny amin'ny hoe fandikan-dalàna, fanodikodonam-bolam-panjakana sy ny sisa fa le hoe famoronana tota-taratasy ahafahana manenjika zay tsy mitovy hevitra amin'ny tena zava-doza zany ary zavatra tsy tokony ampiarina intsony, kanefa moa manokatra ny lalana hanohizana izany amin'ny fanjakana zay andimby ity fanjakana ity ny fanjakana ka afaka miaika izy zany ny amin'ny hoe azo atao tsara no manenjika azy ireo amina antso-jay sy mety amina valifaty politika raha toka izay ny zavatra ataon'izy ireo. Ny fianakaviana moa ho an'ireo Limersia de mbola hanana ny faneho-keviny eo anatrehan'ny lalàna amin'ny alalan'ny fanaovana ny appel na ny fampiakarana eny anivon'ny fitsarana amin'ny sehatra ambonimbony kokoa miaraka amin'ny solovavana.
na izany na zany andrasantsika ihany koa ny fanehoan-kevitra zay hoentin'ny fianakaviana Rajoanary Mampianina ao anatin'izao hoe mahavoasaringotra ny vadiny filohan'ny repoblika teo aloha zay sy ny antoko ASVM satria na tena nastina dia anisan'ny vadiny filoha nasionaly ny antoko ASVM no voakitikitika am'izao fotoana izao. Zay indray aloha no zavatra azontsika ambara ao anatin'ny fandarina fa hitondra fanadihadiana hafa indray isika arak'izay mety ho fivoarany vaovao sy ny fivoakany vaovao zay misesy isan'andro san'andro eto Madagasikara mitaterina ao anatin'ny fandarina zany malaza. Makasitraka tompokolahy, makatelina tompoko vavy.